Faly miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, indrindrandrindra ireo ampitaona afaka mifidy amin'ny andron'io zao. Fa 1 Desambra taona 2024 izay natokany ny fanjakana malagasy sy ny CENI hanaovana ny fifidianana ny ben'ny tanàna. Betsaka reo resaka mifamahofaho fa sika zany mampianatra lalàna sy mpahay lalàna ary olo-pirenena vanona sady mandoa hetra de tsy maintsy miteny mandiana ry zareo mifidy za zao tia nikaratrako de aorinan'ity videoko ty aho de tsy maintsy andeha ifidy satria zoko adidiko ny mifidy. Betsaka koa ny famahofaho mahakasika ny resaka ordonnance. Efa niazavaiko tany amin'ny télé raha vavy raha nisy fandaharana indray mandeha fa ny ordonnance tompoko dia lalàna fehizoro ao amin'ny andininy faharoa amby efapolo no manome alala anazy satria tapitra ny 15 mai ny taona mifanesy ny fisoratana ao amin'ny liste mpifidianana ka mahampifindra-monina ny malagasy de misy olona mety tsy voasoratra ao anaty liste, misy olona vao feno 18 taona taorinan'le 15 mai, misy olona nifindra, misy olona niova toerana ka tsy voasoratra am'le liste am'le toerana tokony fidianany de manana zo izy hangataka an'izay ordonnance zay any amin'ny fitsarana mahefa. Fa misy fepetra ary tsy maintsy arahina de ao ny photocopie ny karapanondro de ao ny certificat de résidence fanamarina toerana de misy ny attestation de non inscription amin'ny liste électorale. Izay le izy na ny lalam-panorenana malagasy zay lazaitsika hoe constitution, na ny déclaration universelle des droits de l'homme, na ny pacte international relatif aux droits civils et politiques, na ny charte africaine des droits de l'homme et du peuple, na ny charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance de manome sy miaro zany zo hifidy zany. Raha ny Antananarivo manokana de misy spécificité odiatsika tsy fantatra fa izahay mpitatana ny loza sy ny tandinin-doza de mahafantatra fa misy mpifindra-monina eo amin'ny 2 hetsy isa-taona eto Antananarivo. Eto Antananarivo misy mpianatra avy any amin'ny faritra mety tsy voasoratra anatin'ny liste fa raha fa nihazavaina aminy hoe manana zo izy fidy amin'ny alalan'ny ordonnance de afaka manao an'izany ordonnance zany daholo ny olona rehetra. Fa kosa zany tsy manakana ny rehetra ny antoko sy ny mpifaninana hiambina hanamarina ny zavatra misy rehetra. De ny CENI moa efa niteny fa fifidianana mangarahara ekeny rehetra no ataony de aminareo CENI zany ny baolina. De rehefa misy ny tsy fetezana de aminareo tribunal administratif no mitsara azy araka ny lalàna velona sy mitanila. De avelao ny rafitra zay misy eto Madagasikara no hitsara sy andamina ny tokony halamina fa tsy isika no ahita volana alohan'ny biby ka ametraka ny antsoina hoe présomption de culpabilité. Fa présomption d'innocence ny tokony misy rehefa misy organisation njavy tokony atao. Tsy mianakendry zahay fa mianatra lalàna ary efa betsaka reo namana administrateur civil izay misahana ndraiky tamaro no nanao video salamizao mba hanazavana hoe azo atao zo aro azo ampiasaina amina fifidianana ny ordonnance
fa kosa samia manaramaso satria manana zo hifidy daholo ny malagasy rehetra ampy 20 taona. Ny mampalahelo kely ay fotsiny de lesiny les communications sy ny sensibilisation ka lasa tsy mahafantatra an'izany fisiana ordonnance zany ny any ambany volo. Zay fotsiny mampalahelo. De lasa vozimbazimba ny zo hifidy. Manazava isika tsy mitanila amin'izaniza de aoka sa manaraka ny lalana zay lalana velona na ny lalana ato anatin'ny firenena malagasy na ny lalana iraisam-pirenena zay nanaovantsika sonia. Aoka kosa tsy entina hisavorovoro ny vahoaka malagasy fa velao izy hifidy. Hotony hifidy satria hatramy 10 arivo vao mihidy ny birao fandatsaham-bato ry zareo ka mandehana ny mifidy fa zotsika ny mifidy aza mety rahonana aza mety fendrifendrona satria zay ny nahavoa atsika malagasy hatramizay hoe zay tsy hifidy. Nefa rafa tsy mifidy anao de rafa lany president de presidentanao tsy azonao elana mandritra ny 5 taona, lany le isolombavamboaka de isolombavamboaka anao tsy azo elana anatin'ny 5 taona, raha lany ny ben'ny tanàna de ben'ny tanàna anao anatin'ny 5 taona fa zay ny voasoratra ny lalàna. Ka mankahery anareo malagasy mba samy hanita an'izay adidy zay de miangavy ny tompony andraikitra samy mbaratongany mba hanao zay manandrify azy araka ny lalàna velona tsy mitanilaka dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ny fangatahanay de mba hisian'ny fitoniana aorian'ny fifidianana amin'ny fahendrena malagasy hoe izay resy tsy akoraina ary zay mandresy tsy obina satria Madagasikara de tsika malagasy rehetra mitovitsika eto mpihavana isika ka dia samia manatateraka ny zony satria manana zo hifidy ny vahoaka malagasy, manana zo hilamina, manana zo handroso, manana zo hifankatia ka dia makasitraka atsika mankatelina tompoko.